Miantso amin'ny tokony isin'ny fifampidiniana ny solombavambahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena i Rajonar Mapianina efa ifarana nefa ny fivoriana ara-potoana eo anivon'izay androm-panjakana izay ka tokony ampandehanana ho izy ireo ny raharaham-pirenena. Mitaky ny ampandehanana ny asa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena i Rajonar Mapianina. Ny solombavambahoaka voafito tao ampany andrefana Golzara Samson Andrianjaka dia nilaza fa 2 herinandro sisa dia ifarana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ary tokony mitodika amin'ny fandiniana lalàna samihafa ny antenimieram-pirenena. Raha ny hevitra aloha mikasika ny fanambarana nataon'ny namana solombavambahoaka omaly iny dia itsika moa zao efa namoaka ny didy ny HCC. Angamba amiko rehefa namoaka an'izay didy zay ny HCC dia tokony zavatra hafa ny rehetrarehetra ny hampilamina ty firenena ty ahoana ny tokony atao mba handehana ny asa am'izay satria na izahay ao amin'ny antenimieram-pirenena ao dia sahirana ihany satria ny asa tokony ataonay zao dia tsy mandeha tokony ho izy tsy le asa mahasolombavambahoaka anay no atao ao fa fivoriana politika amina fikonokononina zavatra hafa ohatran'ireny omaly reny no ivoriana ao amin'ny assemblée ao. Zao tsika zao efa tokony andinika ny LFR, andinika ny lalàna isan-karazany hampandeha ty firenena ty nefa dia zavatra hafa foana ka hoy zahay hoe aoka re izay ny fitadiavana hanakorotana foana ny ty firenena ty fa aleo amin'izay todika amin'ny fampandrosoana anty firenena ty. Tsy azo ivalozana ny didina avoakan'ny HCC ary tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana no ahafahana mandravina ny olana eo amin'ny androm-panjakana roa dia ny antenimieram-pirenena sy ny filoham-pirenena hoy ny solombavambahoaka Manakara Razafy Bel. HCC moa zany dia io le rafitra faratampony amin'ny fisarana eto Madagasikara ary izay didy avoakany io dia didy tsy azo ivalozana. Ny fizeriko moa zany dia mahita hoe aminazy satria tao amin'ny HCC tokotrany zany le hoe fitadiavana ny fitoniana eto Madagasikara. Tsy misy ny olo raika azo tombony manko amin'ny hetra ny fikorotana. Efa nalovasika teto Madagasikara ny korotana imbesaka izy ny nahazo tombony tamin'izany. Sy laza sy nitao tamin'ny 91 vita ny hitantsika hoe soulèvement populaire moa nazana satria hoe nandrodana ny mandany Jeriko. Atanitsika sara na mividim-piainana aza mbola tonotonony tamin'izany sy isaroako 930 kilao ny Vargasy, 970 ny kilao ny Makaliu ary 930 ny kilao ny 1000 litre ny gazoil ny essence dia 920 litre ny gazoil tamin'izany. Zay misaroako. Ka rehefa nisy n'ilay fikorotana teto amin'ny firenena da ino ny vokany? Tafakatra 700 ariary ny kilao ny vary ary tafakatra 200 ariary ny litre ny lasansy. Dika zay tonga dia avo 300 ely ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nisy koa teto tamin'ny 2002 dia niarahana hita fa tamin'ny 2002 3000 FMG ny gazoil, 4000 FMG ny essence. Dia navadika an'ilay olona mahay anazy io ataony ariary moa dia lasa 4000 ariary ny essence, lasa 3000 ariary ny gazoil. Hatramin'izao iaignatsika zao zany hoe niakatra rivo indray zany le fiainana. Ny fampihavanana ihany araka ny fanazavan'ireto solombavambahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena reto no ahafahana mitsinjo ny valala tsy mandady arony.